Tonga soa anatin'ny adihevitra isika ivahitsika kosa Andriamatoa Rajona Andrianjaka izay avy amin'ny fikambanana Otrikafo miarabanao tompoko tonga soa anatin'ny Viva événement. Torak'izany miarabanao dia miaraka koa ny vahoaka malagasy rehetra miainantsika ny tokantrano. Ty zany tena vaovao nanaitra ny vahoaka malagasy nanaitra ny maro mahakasika indrindra izay Îles Éparses izay ny fanambarana nataon'ny maso-ivoho frantsay izay miasa simoana eto Madagasikara mahakasika indrindra ny amin'ny hoe any frantsay ny Îles Éparses. Toy izao ny fanehon-keviny tetsy amin'ny lapan'ny tanàna. Les îles Éparses sont les îles françaises et ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la possibilité d'explorer, en tout cas, puisque pour l'instant on a ces îles Éparses, elle a été accordée effectivement à des entreprises par le gouvernement français. La France zay zany fanambarana nataon'ny maso-ivoho frantsay ny rahantsika nijery sy nahita teo ary ny haino avy hatrany ngamba dia ny fahitanareo ny faneho-kevitra ny maso-ivoho frantsay. Misy zavatra kely vitsivitsy mariako miteniteny foana le ambassadeur vavy io miteniteny foana satria manosiosy traité international anankiroa iako ambassadeur izy tokony alalan'izany hoe traité international zany kanefa reo traité international roa reo nososeny daholy. Ny anankiray voalohany dia traité international zay nivoaka tany amin'ny vanim-potoana nazahoana ny fahaleovantena tany amin'ny taona 1979. Misy traité anankiray zay nataon'ny fanjakana rehetra eto ambonin'ny tany membre ny Nations Unies milaza hoe ny frontière tamin'ny andro fanjanahantany dia tsy azo ovana. Novan'ny général de Gaulle novan'ny frantsay nefa zay frontière zay noho izany nandika zay traité zay zay nisoniaviny frantsay ny frantsay ary dia ohatrany tsy mahalala an'izany le ambassadeur io miteniteny foana le ambassadeur. Zay le traité international voalohany fa mbola nisy voalaza Andriamatoa James Ratsima teo traité international ihany koa de résolution zay navoaka ny firenena mikambana tamin'ny taona 7/7/7. Io résolution navoaka ny assemblée nationale firenena mikambana io Nations Unies io dia milaza hoe reo nosy lazain'ny frantsay fa Îles Éparses reo dia tsy zany ny anarany fa les îles malgaches de l'océan Indien. Zay no anaran'ireo ny amin'ny firenena mikambana nosy malagasy aty amin'ny ranomasombe indiana. Ohatrany tsy mahalala an'izany le ramatoa io dia magaga mihitsy hoe ambassadeur izy ve. Dia eto manampy kely ny tenin'Andriamatoa James Ratsima mikasika an'le hoe misy voaroaka nefa dia mbola eto ihany. Iarahantsika malala angamba na marobe ngamba ny malagasy tsy malala fa ny mpanao politika tena malala. Reo ambassadeur alefa ty amin'ny tany voazanaka ohatrantsika tsy ambassadeur akory fa renseignements généraux ary tsy androana mbola tsy andehanan'ireo le ambassadeur rehefa voaroaka anankiroa reo zay tsy verenako tsony ny anarany satria reo ny tena malala amin'ny atsipriany hoe ina ny hevitry James Ratsima, ina ny hevitry Rajona, ina ny hevitry ny Atsy, ina ny hevitry ny Ero, manahoana ny zareo poniny any amin'ny faritra iva, manahoana ny hevitry ny avany avaratra, manahoana ny hevitry ny avany atsimo. Malala ny secret atsika ary zay ny mahatonga tsy hanala mbola ampodinan'izy ireo. Zany hoe fa voaroaka amin'ny ambassadeur azy izy kanefa dia mbola mijanona amin'ny maha renseignements généraux azy eto. Eto ahako dia tianareo ny teny farany nataon'Andriamatoa James Ratsima teo hoe eo amin'ny lapan'ny tanàna mampiady malagasy. Za sakilazy hoe isorako mihitsy ny ambassadeur frantsay iny. Matetika nareo rehefa manao ady hevitra eto dia olona tsy mitovy hevitra no entinareo eto. Ndray hevitra hafa, ndray hevitra hafa. Zao mitovy hevitra zay Andriamatoa sy James Ratsima, misy dikan'izany. Azo lazaina hoe 100% zany zao no vahininareo eto no tsy manaiky ny fanambarana nataon'ny
ambassadeur frantsay iny fa za te ioatra kely an'izay ihany rehefa ataony fanadihadiana rehefa mandre reny antso a telefona nataon'ny olon-dreny amin'ny radio isan-karazany dia ndretraretra mihitsy samy milaza hoe tsy manaiky ny tenin'ny ambassadeur iny zany hoe tsy nampiadiny malagasy ny vokatry ny zavatra nataony vao mainka nampiombina ny malagasy miray iny ary za mino fa oparazana ngedabe nataon'le ambassadeur malagasy io ary zay oparazana zay a tsy tiany malagasy zay eo amin'ny otrikafo dia milaza hoe tsunami no zavatra nataon'ny ambassadeur vavy iny a ary mety fo an'izay tsunami zay io raha matao io miresaka tantara ianao a deo ngamba hotsy hevitsika kely ao anatin'ity fanadadiana zay rahantsika manaraka ity a ny momba ny hoe inona tokoa moa zany no antony ilazana fa atsika malagasy any Madagasikara madiodio ireo nosy kely manodidina ny Madagasikara ireo andindiny Glorieuse Joan de Nova Bassas da India Europa ary Tromelin ireo ny nosy kely manodidina ny Madagasikara nosy izay antsika madiodio ny antony tafiditra ao anatin'ny faridranomasin'ny Madagasikara na zone économique exclusive ireo nosy ireo zany hoe 730 kilometatra miala amin'ny sistantsika voalohany volana aprily 770 volana vitsy melohan'ny nanomezan'ny frantsay ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara no esoriny général de Gaulle tamin'ny tany tokony averina amintsika ireo nosy ireo ny fifanarahana iraisam-pirenena nataon'ny firenena mikambana nefa nampilaza fa tsy azo ovaina ny velaran-tany averina amin'izay tany voazanaka tsy maintsy averina feno mbola nampatsiahivy ny firenena mikambana ihany zany ny taona 770 namoahan'ny fekevitra fa tokony hifanaraka ny frantsay sy ny malagasy amerenana ireo nosy ireo amin'ny Madagasikara mandrakitiny androany tsy nisy mihitsy anefa fifanarahana io tsy nataon'ny fitondrana lahara-pahamehana ny mitaky azy amin'ny frantsay Îles Éparses nosy malagasy mbola gejainy ny frantsay ireny zany ny famtinana fohifohy ny momba ny hoe taky ny ahoana tokoa ny hoantsika pijery zany hoe inona no antony ilazana fa atsika ireo nosy manodidina ireo miombokevitra amin'ny Andriamatoa Jiamsaratsima ve ianao Andriamatoa Rajonandry amizako manoloana ny hoe mahaleo teny tsika sa tsy mahaleo tena momba n'ireo nosy manodidina ny Madagasikara ireo miombokevitra tanteraka ary zara dia anampy hoe mbola raisin'ny frantsay ho zanatany frantsay a reo nositsika ireo tsika araky le voalaza teo mody ny meny fahaleovatena fa fahaleovatena tsy misy votoatiny ary reo tany ireo a dia tena mbola zanatany frantsay satria mikopakopakany a ny saina frantsay dikan'izany hoe mikopakopakany zany ny saina frantsay a tany kely tokaikitsika nge izy ireo e meko nareo tao amin'ny fanadihadiana name hoe eo amin'ny 730 kilometra eo no misy an'le antsona hoe zone économique exclusive anazava kely an'izay ako aloha le zone économique exclusive moa zany dia zay le hoe faridranomasina ananan'le tany anankiray a fahefana feno amin'ny zavatra rehetra fahefana feno na amin'ny économie zany na amin'ny écologie zany na amin'ny fitrandrahana zany na amin'ny fandalovany sambo zany ananany fahefana feno 730 kilometra Île Glorieuse 200 kilometra avy eto à Dego Roanne de Nova 200 kilometra avy eo akaikiny Maintrano Bassas d'India 350 kilometra avy eo à Morombe Europa 300 kilometra avy eo Morombe ihany zany hoe latsaky ny 370 kilometra daholo reo zany mbola anatin'le antsoina hoe eau territorial malgasy reo mbola antsony amin'le hoe plateau continental dika amin'ny plateau continental dia zao ny tany anankiray a didinina ranomasina iny ranomasina iny tsy tonga dia mitsotsorika be lasa lalina be fa mbola mitarika
lavalava tsy midina lalina fa eo amin'ny 200 metatra eo 300 metatra eo ny alaliny any amin'ny lafitra aby ambo zay vao midina 10 kilomètre na 2 na 3 kilomètre zay le atao plateau continental. Reo île rehetrarehetra voalazy reo nosy malagasy reo dia ao anatiny antsoina hoe plateau continental daholo. Reo mbola zanatany frantsay am'izao tsika miteny zao. Mariako kely fa eto ambonin'ny tany am'izao fotoana zao am'izao taona 2007 zao 3e millénaire. Madagasikara rery zao mbola manana apahana tany zanatany sy ny Comorianina satria Mayotte koa mbola nitazomy frantsay, mbola frantsay ihany io, mbola tazomin'ny zanatany koa. Meny falevatena hono ny sasany Grande Comore, Anjois sy Moëlie fa Mayotte nitazomin'ny colonie. Tsisy valaka amin'izany nanaovana andreto zany hoe eto dia akoatran'ny voalazan'ny Ramatoa James Ratsima teo hoe tsika malagasy rehetra dia tokony tsy anaiky an'izany hoe avela mbola ho zanatany frantsay ny apahany nofotany malagasy etsakaiky kely etsy zany 200 kilomètre zany nge ohatrany eto manko eo miandro vazo hoe eo miandro vazo dia fa lazainy hoe zanatany tsy azo ekeny zany. Rehefa any amin'ny farany angamba misy antso ho atao za dia milaza hoe adala indrindra eto ambonin'ny tany tsika malagasy raha mbola manaky an'izao. Adala indrindra eto ambonin'ny tany tsika malagasy raha mbola manaky fitondram-panjakana manaiky ilazana ambassadeur eto amin'ny tany hoe anazy ny ampahan'ny tanytsika. Raha ny amin'ny firenekafo io dia teony eo ihany dia efa nisy zany atao hoe convocation. Convoqué io ambassadeur io dia mety ho voaroaka mihitsy ary fa hatramin'izao raha tsy diso mbola hita amin'izay tsika rehefa avy eo. Misy ihany koa ao anatin'izay mihitsy misy taoriana ireny fanambarana zay nataon'ny Massifo frantsay teto amintsika ireny saika nipoitra daholo amin'izay ny vahoaka malagasy tia tanindrazana teo aloha ny olotsotra teo ihany koa ny front patriotique malagasy zay taritin'ny Andriamatoa James Ratsima manoloana izay fitakiana sy fanoherana ny filazan'ny frantsay fa anazy ireo nosy manodidina ireo fa nietsika koa ny otrikafo sy ny efelenina nietsika nataonareo fa hatramin'izay mihitsy no nitaiky an'ity zavatra ity nefa hatramin'ny androany ny fitondram-panjakana mbola mitody damosina tsy manao hevitra manoloana ireny fanambarana ireny. Misy fanadidina ty raha tsika nitatitra ny zavatra nisy androany indrindra ny fiampetsony front patriotique malagasy ny solombavam-bahoaka ny amin'izay tohiny etsika amin'ny alatsinainy ho avy zao zany zay ho ataon'izy ireo. Eo ihany koa ny momba ny fangatahana ny hevitra ny filoham-pirenena malagasy na efa nivarotana ve io zavatra io reo nosy mandidinareo zany na ihany koa mbola inona no momba ireo ilzy parsa reo mbola tsy nany hevitra ny fitondram-panjakana ka zay indrindra no antony itaky ny front patriotique malagasy ny hevitra ny fitondram-panjakana. Ny andindininy fiantsinadiny nataon'ny Massivon'ny Frantsa milaza fa azy ireo ny ilzy parsa sady amin'izay tao amin'ny lapan'ny tanàna mihitsy. Napiaka-peo ny professeur James Ratsima sy ireo solombavam-bahoaka nanotrina azy androany fa fanitsakitsahana ny malagasy ary mbola mariky ny fanjanahana ihany io ataon'ny frantsay io. Nefa mahalala fa nositsika io ny ilzy parsa amin'ny filazantsika azy dia coffre-fort'ny Madagasikara nisy fikarohana natao fa raha ireo fotsiny voasandrakitsika dia tsisy malagasy mahantry eto ary tsisy matinoana arak'izay miseho amin'izao fotoana izao. Anisan'ny farany zay gisitsika ny antony dia bodon'ny olona tsika. Fanitsahana tsy ara-dalàna ny sisy tany malagasy io ataon'ny la Frantsa io ka tokony hanairana ny miaramila manao satroka manga amin'ny firenenan'ny mikambana androaka azy ireo ao amin'ireo nosy malagasy ireo. Tsy fiteny loatra le hoe avereno aminay ny taninay fa ny fiteny angamba dia hoe mielao amin'ny taninay tao fa inona no ataonareo ao zay dia ambaniloha ny zavatra misy. Le fanjakana tokony hanao saisina conseil de sécurité fitondratsika nefa dia mangina anazy ary izy nday mihevitra atsika le izy nday mihevitra atsika zany ka eo ny olana lehibe inona no atao anaovana saisina conseil de sécurité satria azo atao dia azo atao ny miantso ny tafika androaka ny tafika iresapirenena ny satromanga androaka ny gendarme français no ronosy reo. Fanjanahana ara-tsaina, fanjanahana ara-kolotsaina, fanjanahana amin'ny endriny rehetra ity ataon'ny frantsay amin'ny Madagasikara ity. Roso ny dio an'ny professeur James Ratsima sy ireo solombavam-bahoaka manaradia azy
na dia eo aza mitsindry maro isan-karazany. Ireny zany ny hetsika sy ny vaovao nisongadina tamin'ity androany ity amin'ny zava-misy ane amina tolona iombona ny malagasy ohatran'izao nareo eo milaza hoe ny frantsay manao an'le politika ny galenie hoe zarazarao anjakana fa ny zavatra misy eto amintsika ny hoe misy tolona zao nareo nanao tamin'ireny fotoana tamin'ny heritaona any hoe naka-hevitra tamin'ny Nations Unies teny amin'ny fobetura teny Nakolondrano ato koa zao manao ny avy amin'ny Front Patriotique Malagasy ny ACS ihany koa na ny hoe ny olona teo aloha sy ny tamin'ny tetezamita zany manangotsonia amin'izao fotoana zao ary andefa taratasy ho an'ny Andriamatoa Ban Ki-moon zany hoe any amin'ny Nations Unies any ivelany any zany somary misy fa maninona tsy miombona le feo zany fa tsy hitanareo hoe fahalemena ihany ve le hoe samy maka ho azy nefa tolona iray no edivana ao anatin'izay. Anisan'ny zavatra edina otrikafy ny hoe fanambarana ny tolona raha nanatrika ny conférence de presse ny nataon'ny zareo James Rasima miaraka tamin'ireo député reo dia nitenika voalohany dia fisaorana azy, nitenika faharoa dia ny hoe atambaro ny tolona. Raha tsy mitambatra tsika, raha tsy mitambatra ny malagasy dia overimaina. Tsy kivy ihany efa tsy magaga ny hoe mihetsika ny ery mihetsika ny ato mizarazara ozy ianao. Za dia milaza hoe manao lanja miakatra ny tolony malagasy amin'izao fotoana izao. Voalaza teo hoe misy député vitsivitsy samitsangana amin'izao fotoana izao. Ny député moa iarahantsika malala fa manana tantara ratsy ny fahafantarana azy eo amin'ny resaka malety nefa misy samitsangana zavatra tsara dia tsara nge zany ny ACS zany hoe ireo membre ny CT sy ny CST teo aloha zay fantatra ny zavatra nitranga tao mitsangana akory zareo zavatra tsara nge zany. Ny pasteur luthérienne anankiray mitsangana koa tsy azo atao mampalelo zany ny apiko ary mety agaganao dia zao raha mijeritsika zao ny gazety francophone dia miresaka ny Ilise Pars ny Cameroun zavatra tsara zany manao lanja miakatra eo dia ozy aho hoe nanao fahadisoana lehibe dia lehibe le ambassadeur frantsay vavy io nangaro biby andavaka nieritriretiny hoe azo ny ososena ny diasy kanjo ny zavatra mitranga mihetsika daholy ny atsy ny eroa ny aty ame taremarika kely ianao ahako tany amin'ny fitakina fahaleovatena nataon'ny MDRM tany amin'ny taona 7/7/7 alohan'ny 1947 zany eo amin'ny 20 isanjato eo no malagasy nitaky ny fahaleovatena reo tsy nitaky reo nandany fahaleovatena dia 20 isanjato monja mariako kely moa fa reo 20 isanjato reo no meny frantsay ny fitondrana fanjakana no ny tonga le fahaleovatena fa le 20 isanjato ny gadraina any an-tranomaizina ny Cameroun. Amin'izao fotoana izao za dia mino fa mbola ohatratra zay ihany koa ny taremarika 20 isanjato ny vahoaka malagasy mitaky ny fahaleovatena nyreo nosy manodidin'ireo. Za zany dia mihitsy fa hiakatra ny hafanana ny maripana ary ho tonga amin'ny hoe hetsika ho fitakina asa raha fotoana sady zao fa za te ilaza hoe engaviana ny vahoaka malagasy ampisehoan'ny fitiavan-tanindrazana amin'ny endrika tsotsotra aloha fa mety hanana endrika matanjaka sy mahery vaika koa zany mitondra t-shirt na misy soratra hoe nosy reo nosy manodidin'ireo any Madagasikara mitondra brasara asiana brasara fotsiny nosy manodidina asiana banderole ngedabe eo amin'ny mairie n'Antananarivo teo amin'ny tenenan'le ramatoa iny za tsy mbola ilaza hoe rovina mbola homanina etsona ny malagasy rehetra ary za mino fa be deaibe no avy eo amin'izao fotoana izao izy aloha le hevitra no alefa hoe tokony atao zay
resaka hevitra ianao misy tsy ny eto Madagasikara ihany mantsy no maneho hevitra ao anatin'ity allo toezakely allo toezakely ty de mbola ho tonga am'izay mihitsy manerana zao tontolo zao asiana sora bavety eran'indrindrina asiana soratra hoe nosy malagasy reo nosy manodidin'ireo graffiti zany miantso zany ny miaramila miantso ny gendarme miantso ny morega miasy ny mpiasa-panjakana miantso koa reo malagasy any velany reo malagasy any velany reo zany ato amiko ato ato am'ty telefony ity misy SMS maromaro milaza hoe inona no azo atao iarahana miasa aminareo ny malagasy manerana ny zao tontolo zao misy any Australie misy any États-Unis misy any Europe du Nord misy any France misy any Suisse reo zany a etanina iara-iasa amin'ny malagasy eto toerana fa tsy zay ihany zay otrika avy de mieritreritra hoe tokony etanina ihany koa ny vahoaka rehetra tsy voatery hoe malagasy fa ny opinion publique internationale ohatra hoe any États-Unis ohatra any France nandray taratasy inge zay hoe misy olona misy frantsay teratany frantsay manohana ny tolona ataon'ny malagasy any Suisse any Australie anetsika ny teratany era zao tontolo zao ohatra nataon'ny vietnamiany tamin'ny andry ady tamin'ny amerikanina tanina ny vahoaka rehetra eto ambony tany a anatevina ny tolona ataon'ny vahoaka malagasy rehefa mitambatra reo hery anankiroa reo ny herin'ny vahoaka malagasy mitambatra zay moa zany misosikevitra amin'ny Andriamatoa James Ratsimy hoe andao atambatra ny hery andao anatona an'ireo malagasy samy mihetsika ireo tsika andao atambatra ny hery rehefa mitambatra tsika mety ho moramora kokoa no manambatra miantso reo hery firenekafa za tsy milaza hoe eta fa ny opinion publique internationale anohana atsika anery any la Frantsa hiala amin'ireo nosy malagasy reo tsy any amin'ny Nations Unies tsony ny front fa any amin'ny la Frantsa vatana farany teo vetivety arahantsika angamba le hevitra le fanehoan-kevitra ny vahiny any ivelany any mila ravinahitra any ivelany mahakasika indrindra reo nosy manodidin'ireo satria tao anatin'ny fanambarana fakakevitra nataon'Andriamatoa James Ratsimy tamin'ity androany ity zany de nahatonga afatra ny solombavim-bahoaka afatra avy amin'ireo diaspora malagasy any ivelany ireo ho arahantsika angamba izay fanehoan-kevitra ny malagasy mivahiny any ivelan'ireo any malagasy ny Îles Éparses ka tsy azo niza alaina tamin'ny résolution navoakany tamin'ny taona 1970 dia no mafisy ny firenena mikambana fa ny Madagasikara ny Îles Éparses ary tsy maintsy averin'ny la Frantsa amin'ny malagasy tamin'ny taona 1970 io nitsakitsahan'ny gouvernemanta frantsay ny lalàna iraisam-pirenena mifehy ny fiverenan'ny faleovatenan'ny tany voazanaka sy ny zony vahoaka malagasy no tohizan'ny la Frantsa ny politika manjanaka ary vao mainka migejany ho anisan'ny terre australe française TAF tafy moa fiteninjareo azy any ireo Îles Éparses malagasy tamin'ny alalan'ilay didy tsy manara-dalàna navoakany tamin'ny volana desambra 24 dia nanao appel d'offre eran-tany anaovana fikarohana gazy sy solika manodidina ny Jean de Nova ny gouvernemanta frantsay Jean de Nova nefa dia 50 kilometra monja miala amin'ny sistantsika molotsika zany eo amin'ny canal de Mozambique ao izany hoe ao anatin'ny zone économique exclusive ny Madagasikara miala izany ny sarotavan'ny gouvernemanta frantsay ary hita mazava ny tena antony fiziriziriny tsy hanaja ny lalàna iraisam-pirenena io telo volana talohan'ny fikaonandoha iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana zay ho karakarana any Paris zany frantsay io le COP 21 izay atao ao Paris amin'ny volana desambra 2024 zao dia isahiny frantsay ny manome alalana an'ireo orinasa mpitsandraka solika Sopetro io sy Marex androso amin'ny fandavahana ny tany ambany ranomasina hanao ny sondage zany sy ny famokarana gazy sy solika manodidina any Jean de Nova
gouvernementa frantsay fitsaram-belatsihy tanteraka izany ny forotsahan'ny frantsay hopitarika ny ady amin'ny fitomboan'ny hafanany tany toerana tanteraka izao fandroban'ny frantsay ny îles éparses malagasy izao toerana tanteraka fitsandrahana ny arena ambanin'ny ranomasina ataon'ny orinasa vahiny iraky ny frantsay mandodana ny îles éparses satria manitsakitsaka ny lalàna iraisam-pirenena sy ny fiandriana ny Madagasikara zany toerana tanteraka ny fisian'ny tafika vahiny mitoby 50 kilometra miala morotsiraka malagasy toerana tanteraka ny fisamborana ny lakan'ireo mpanarato malagasy sy ny fakanan-keriny ny jony vokatry ny asany ataony samby frantsay toerana tanteraka ny fanombanany tontolo iainana mety ateraky ny finandrahana gazy sy solika ao amin'ny canal de Mozambique satria ny akamarony ny arena vokatry ny jony sy ny fizahantany eto Madagasikara dia amin'ny iny morotsiraka andrefana iny ary aty tsy tokony hodinitsika ilay marée noire nanimba ny golfe du Mexique vao tsely izay dia nampatsiahy atsika fa misy foana ny loza mitatao amin'ny fitrandrahana solika ambanin'ny ranomasina ka toano ozy a ny ezaka ataonay ireny zany ny fanehoan-kevitry ny malagasy mila ravinahitra ny ivelany any izay mitaky tia an'io nosy malagasy io tia tanindrazana ny eto toerana ihany koa manana ny hevindreo olotsotra ny vahoaka tsy mandadiarona manoloana ireny îles éparses ireny toy izao ny fanehoan-kevitry ny olotsotra tsendrany mpanao gazetinay Iajaraindray Antoandro sy Yves Janel tokony ho miendrika aba malagasy iko ka malagasy zany tokony ho takitsika zany tokony alainy io amin'ny malagasy ty malagasy angeny tokony fa tsy amin'ny vahiny zay ny tena izy tokony takina le nosy satria nositsika nge io nosy io ka ny tokony fanjakana ihany na dia amin'izao tsy mivoaka majika samy sepitra le fitadiavana daholo dia le voaka majika raha tsy mahafantatra hoe aiza ary zany nosy kely zany ny fahitako azy aloha dia tokony takina satria faridranomasina indiana io fa tsy frantsay fa atsika io amin'ny Madagasikara io zay ny teneko hoe any Madagasikara io tokony iverina amintsika zany nosy manodidin'ireo fa dongindry zalahy besandry zany zalahy frantsay le izy tokony atao mpitondra eto Madagasikara zany a dia manao fanarahana zany a satria frantsay a nefa teo taloha ny tatana hatramin'izay tamin'isan'ny fanjanahana zany dia le izy nisy tombontsoa be tabe dia lasany amin'ny kitapombola le izy miditra fa tsy mikitapombola Madagasikara nefa Madagasikara azo lazaina hoe manan-karena nefany mahanitra ny mponina ao anatiny zay zany ny zavatra mampalahelo a dia tokony mba heritreritra koa zany zareo frantsay a mba hitsinjo amin'ny Madagasikara amin'le zavatra fa tsy dia hoe giazana le nosy satria ny rena be tabe ao anatin'ny zavatra io ao ny pétrole ao ny inona misy teo fizahantany donginy fotsiny misy malagasy nge tonga teny dia samborina zareo dia mampalahelo izy nefa ny eo amin'ny tany tena tsy tokony hoe ho samborina izy tokony mihitsy satria Madagasikara inka ny antony satria be arena be eo dia dongin'ny voazara izy fidingin'ny frantsay le izy dia zay ny tokony hoe tsika tsy zanatany tsony fa tokony efa antsika daholo ny rehetrarehetra tokony aleo tentsika amin'izay tokony manana ny hevo zany fitondra fanjakana mba hisehoana hatrehan'izay zavatra zay manana ny andraiky manana ny hevo mihitsy izy zany mitana ny hevony hoe amin'ny Madagasikara eo dia zay fa tsy miovaova hevitra tsika tsy zanatany-tsoa tsika zao voazanakaratsaintsika voazanakaratsaintsika voazanaka ty raha natao fanjanahantany antsika zany raha mbola izao no zava-miseho eto amin'ny firenentsika ireny zany ny fahitan'ny olotsotra ny makasika izay nosy manodidina ny Madagasikara izay Andriamatoa Andrianjaka Rajaona ny fahitanao an'le tolona zay iombona ny malagasy zany makasika izay fitakina andreo nosy manodidina ny Madagasikara io hoaiza zany tokony hoaiza nareo efa nanantona andrim-panjakana Nations Unies sy ny maso-evo maromaro ary miasa sy mony eto Madagasikara ary efa saky andefa taratasy tany amin'ny Nations Unies mihitsy ange ohatran'izay foana no averiko hoe maty foana le tolona
hoaiza zany le tolona zany zao anaraka ny tolona zay ataon'ny front patriotique malagasy ve ianareo sa ametraka pakiady vaovao hafa? Le tolona aloha tokony ombonana ny tolona. Zay zany mieritreritra hoe tsy misy mihitsy malagasy ho arina amin'izao tolona zao afa-tsy reo botom-bazaha rehefa tsy te hiaraka izy satria miaro ny tompony izy, miaro ny patrony izy, de aloha any velany fa ho raisina daholy zay malagasy rehetrarehetra milaza azy ho ty tanindrazana. Resaka rapport de force izy io imbetsaka no milaza zany hoe rapport de force no azoanan'io. Dikany rapport de force tsy hoe ady basy roplanina, tsika tsy manana basy tsy manana roplanina, fa ny rapport de force tiako lazaina dia ny hoe ny fitambaran'ny malagasy rehetrarehetra zavatra goavana tsy azo frantsay hoeritreretiny, zany hoe mirahina malagasy rehetra manerina Madagasikara, mirahina miaraka amin'ny malagasy rehetra melipatrana any ivelany any, reo antsony hoe diaspora, mirahina amin'ireo olom-pirenena any amin'ny tany rehetra manera-tany. Zay ny narisen'ny vietnamianina ny amerikanina ny première puissance mondiale teto ambonin'ny tany resin'ny vahoaka kely, satria nahoana mitambatra ny vahoaka vietnamien ary nanampy ny vahoaka vietnamien ny frantsay, ny anglisy, ny espagnol, ny frantsay. Zay anisany nanampy azy, zay anisany nanao manifestation tany Paris nanao zay androahana ny miaramila amerikanina tany Vietnam. Tokony ho tonga am'izany tsika averiko any hoe resaka rapport de force izy io. Movy anareo hiaraka amin'ny James Ratsima tsy maintsy miaraka, ary zay ny antso nataoko taminy teo raha nandeha tany amin'ny conférence de presse andao atambatra ty tolony ity. Eto de ilaza hoe zay tsy manambatra ny tolona eto no tompony andraikitra amin'le faharesena arak'le zany hoe ho resy ve io. Zay mantsy ny politika Ngialini, politika Ngialini dia ny hoe zarazareo anjakana teo lohany miady lohany daholo izy. Raha mbola izay no ataon'ny mpanao politika malagasy dia tsy ho tafavoaka tsika. Resaka mpanao politika ianao any zava-misy any mpanao politika zay no ataony angamba misy azafady indrindra misy faneho-kevitra angamba ho arahantsika ny prime ministre zay ny tiako tenenina mantsy alofa ranoko mitenitra izy hoe ny mpanao politika tsy fatotry zay ho ataony, fa za dia mitodika any amin'ny vahoaka malagasy hoe raha tsy mitambatra tsika vahoaka malagasy manery an'ireo mpanao politika ireo hitambatra tsy tafavoaka ty tolony tikatra. Misy faneho-kevitra ny prime ministre indrindra rehefa sendra ny mpanao gazetinay nanontaniana mahakasika ity Ilse Parsa ity tahaka izao ny valiteny nataony mahakasika hoe tahaka ny ahoana no pakiady amerenina na ireo nosy ireo ho any Madagasikara. Ny mikasika ny diplomatie sy ny Ilse Parsa dia aferany filoha anankiroa ny frantsay sy ny malagasy. Tsy manam-potenenina aminao am'izany aho, fa ianareo journaliste koa le mpikirakira ny hainao manjery no afaka mijery ny valiteny zay tokony raisinareo ihany koa. Na iliky ny prime ministre tany amin'ny filohira Rajaonarimampianina zany andraikitra ny filoham-pirenena kosa nefa any ivelany manana ny heviny ihany koa ny hevitra zay amin'ny hoe ny fahanginana tsy naneho hevitra mihitsy izy na dia nahazo afaka resaka mahakasika izay Ilse Parsa izay aza nandritra ny faneho-kevitra sy ny fidirana mivantana tao amin'ny fahitalavitra TV5 Monde ity faneho-kevitra ho arahantsika manaraka ity. Ery Rajaonarimampianina mivahiny eto amin'ny TV5 Monde omaly ity manararoatra ny fahatongavany eto Frantsa ity. Manararoatra mandresy lahatra mpamatsy vola vahiny. Tsy firenena manamafy ny fiovaovan'ny toetrandro Madagasikara hoy izy teto, saingy mizaka ny voka-dratsiny fotsiny. Tokony manonitra io voka-dratsy io amin'ny Madagasikara, ireo firenena-dehibe rehetra hoy izy, manararoatra mitady vola. Malheureusement, les pays comme Madagascar, je l'ai toujours dit de manière très franche et très directe, ne sont pas les plus contributifs dans le dérèglement climatique, dans la production de gaz à effet de serre. Mais malheureusement, nous sommes les... Mampalahelo fa ny firenena takan'i Madagasikara ity moa fa niteneniko foana ary tsy mampavy ambany no milaza azy. Madagasikara tsy mandray andrara amin'ny fanapotehana ny tontolo iainana, tsy mamokatra entona manimba ny tontolo iainana, firenena mizaka ny voka-dratsiny fotsiny ihany. Ohatra zao ny haitany, tondratrano, ny rivo-doza sy ny sisa. Sarotra ny miarina amin'ireo. Noho izany, tokony tohanana ireo firenena mizaka ny voka-dratsiny fahasimban'ny tontolo iainan'ireo.
tsy Madagasikara irery nefa miaina izany fa ireo firenena rehetra ty amin'ny tany andalam-pandrosoana. Rien de temps, on perd beaucoup de choses, donc c'est à recommencer. Donc il faut des moyens. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut appuyer ces pays comme Madagascar, comme ces pays en développement qui ne font que subir alors qu'ils n'ont pas contribué à ce dérèglement. Volany mahamaiky azy adino ny namaky-pantsilana ny fanagejany Frantsa ny nosy kely manodidina ny Madagasikara. Îles Éparses izay antsika madiodio. Fotoan-dehibe ho azy anefa ity firesahana amin'ny fahitalavitra Frantsay ity naleo ny nangina tsy ny lobava. I Madagasikara andray ny fiaonana tampony firenena amin'ny teny Frantsay indray no nireharehany teto. Ireny zany ny faneho-kevitry ny tompona ndraiky mpanjakana ambony eto amin'ny firenena. Iverenako le fanontanian'ny olon-tsotra hoe ny mpanao politika ve tena vonona. Ireny ny tompona ndraikitra ny prime ministre manilika any amin'ny filoham-pirenena any ivelany ary chaîne français 16 ny naneho ny hevitra iny opportunité tsara fa nyresaka an'izay Îles Éparses zay tsy nyresahany anefa le izy. Fahitanao an'izay mety mitombona ve le hoe nisy fifanarahana ambadika tany hoany manoloana zay Îles Éparses zay. Matoa izy tsy amiteny mety misy zany hoe tsisy proof aloha zay fa za zany te hiteny hoe hoy atary amboalohany tambola nanomboka anteny miteniteny foana le ambassadeur vavy fa de eto koa mbola miteniteny foana le premier ministre ndraikitry ny malagasy rehetra na olon-tsotra izy na mpivaritranana izy na mpitarika sarety izy na chauffeur-ny taxi izy na ny olon-tsotra rehetra indrindraindrindra fa premier ministre andraikiny no mitaky ny nosy malagasy zay bodon'ny frantsay andraikiny miteniteny foana izy milaza hoe tsy andraikiny fa ny président zany tsy mendrika ho premier ministre koa izy mbola miteniteny foana ihany koa le président ny république satria akoatra ny lazainy Andriamatoa James Ratsima teo le nilaza hoe tsy mahamaiky ny fitakinan'ireo nosy manodidin'ireo fa tsy niresaka ninina koa izy fa zavatra dérèglement climatique ny zavatra dresany teo zavatra tsisy ilana azy tsisy zavatra mahamaiky azy mbola miteniteny foana ihany koa milaza teo moa Andriamatoa James Ratsima miombonao kevitra mihitsy le izy hoe haute trahison zany haute trahison zany ao anatin'ny constitution anatin'ny constitution milaza hoe tokony alana ny président rehefa ohatra katratra manao haute trahison tratra izy zao tsy manateny any amin'ny HCC ny manala azy zany efa tsy manateny ny HCC itsony hitangery ny motion de déchéance nataon'ny député reny zavatra hafa mihitsy navoakan'ny HCC noho izany amin'ny lafiny ara démocratique à l'occidental tsy misy lalana tsony anjara mivahoaka manala an'ireo mpitondra fanjakana zay manao haute trahison tsy miaro ny tany tsy miaro ny vahoaka tsy miaro ny fiandrianam-pirenena tsy miaro ny ty Madagasikara ty inona no ametrahana azy eo amin'ny mafiloha-pirenena azy za mieritreritra hoe tsy mendriky nipetraka eo izy na de adiny ray akory ary ny vahoaka malagasy ny mbola ny anionionio no ozy hoe mbola tsy vonina angamba fa za mieritreritra hoe araky le voalazako teo hoe tsy maintsy akatra maripany io za zany mieritreritra hoe doala teo mihitsy ireo olondreo fa tsy niandro ny 2018 fa tsy mendrika nipetraka eo amin'ny toerana izy am'izao za fietsiny zao mikasika an'ity nosy manodidina zay nataon'ny ambassadeur frantsay hoe anazy. Misy faneho-kevitra farany any tao anatin'ny conférence de presse nataon'ny Front Patriotique de Malagasy moa zany tao anatin'izay nisy solombavambahoaka izay naneho hevitra ny aminy hoe andeha angataka sy hitaky ny hevitry ny tompona ndraiky mpanjakana ambony zany hoe ny fiadinenan'ny république ny gouvernemanta mahakasika indrindra izay nosy manodidina ny Madagasikara izay misy moa amin'ny herinandro ambony io ny fampitsoany solombavambahoaka ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ary mety tafiditra ao anatin'ny zay fanontaniana ho apetraka izy ireo amin'ny gouvernementa izay ny mahakasika indrindra ireo Îles Éparses ireo. Toy izao ny faneho-kevitry ny solombavambahoaka avy amin'ny zay nampitsony ny Front Patriotique Malagasy tamin'ity androany ity. Ho avy zay zavatra zay fa alohan'ny ny atongavan'izay aloha dia ampahafantarina ny zavatra misy ny vahoaka malagasy faharoa mba maniry zahay mba hafantatra ny eritreritra mpitondra fanjakana fa so de hoe zahay makary ay le mpitondra fanjakana makary
ka mba tokony hiteny aloha le mpitondra fanjakana hoe orzala na olole retsy zao ane nefa fanapaha-kevitra ny raisina momba an'io na zao a nefa eritreritra hitondranan'io dia eo am'izay zany tsika hoe iombona hitambatra sa mifanipaka tanteraka le hevitra ho hitantsika eo zany ny fivoarana zay fitakina ny hevitra ny mpitondra fanjakana izay malona ny fitakina ny loso mandidina ny Madagasikara mety manahoana zany mety toy za aloha tsy miandry ny ninona tsony amindreo mpitondra fanjakan'ireo akotsina ny ohatran'izay fa lanikary zavatra fa herinandro mahery zao no niteny le ambassadeur tsy nisy valiny afa ela no nitaky an'io ny olona marobe ao anatin'izany zay tsy asiny sira no zany za tsy miandry ninina amin'ireo fitondreo izy kosa no andrasako azy zany sady mamerina foana hoe raha atambatra mivoaka malagasy manana andraikitra mivoaka malagasy am'izao fotoana zao tsy rairay avy tsy maintsy manana andraikitra inona andraikitra mivoaka malagasy dia ny fandraisina anjara mavitrika amin'ny hetsika rehetra fitakinan'ireo nosy ireo ny fanetanana sy miantso ireo olona miarabelona manodidina azy na niavany zany a na mipaitanana ny fitomana ny ireo mpiara-miasa iaraka aminy amin'ny fitakina rehetrarehetra ary ny farandrindra dia ny hoe fampisehoana fa ny malagasy a dia mahay mirahina rehefa ny fireneny rehefa fiandrianam-pireneny rehefa ny tanyrazany no hitsakitsahana ohatran'izao afa nitrango zany tany amin'ny 1947 a nitambatra amin'ny malagasy niditra tao amin'ny MDR tamin'izany fotoa zany a mbola hitambatra amin'ny malagasy a hitaky an'ireo nosy manodidin'ireo manomboko zao Andriamatoa Andrianjaka Rajona makasitraka anao tompoko nanaiky ny vahiny tao anatin'izao fandaharana devitra ao anatin'ny fampahalalam-baovao ny FIFA zao zay no misaotra anareo de mbola piko ihany hoe inganie misimisy ny ohatran'izao nitsapako a le za finaritra mihitsy satria olona roa mitovy hevitra no eto androany fa tsy olona roa mifanohitra ary tsy eto ihany fa le reny hita tamin'ny nraisinareo amin'ny micro andalan-dreny tsy reny ihany le mandefa telefona amin'ny radio tsy reny ihany fa na de ireo gazety francophone de mbola miantso foana ny fitambaran'ny malagasy a iady a amin'ny fanalana amin'ny frantsay a amin'ny fibodinan'ireo a tany malagasy ireo misaotra anareo